Alléluia. Raha manana feo tsara ihany ianao dia ataovy alléluia. Ho an'i Jesosy, alléluia. Ie dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ne dia tonoina ho amintsika tsiraray avy. Ary rahabaina manokana ihany koa ny raim-pianakaviana rehetra natratra n'ity androandroany ity. Ho lehilahy mahery anie ianareo rehetra ary ny fahasoavan'i Jesosy dia hoe ho aminareo raim-pianakaviana. Amen. Ie, dia alohany hanombohantsika amin'ny fotoana dia tsara raha apetrakintsika eo am-pelantanan'i Jesosy izany ka manasanao ary tangana amin'ny toerana misy anao fa hivavakintsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy indray izahay fa tafavory eto indray hiaraka hanompanao eto amin'ity androany ity. Jesosy eo, ity fotoana ity dia apetraka feny eo am-pelantananao mba tena hoe izay tianao, izay sitraponao ihany anie no tanteraka eto. Raha nasitrana ianao dia ho tanteraka eto izany. Raha nafaka ianao dia ho tanteraka eto izany. Raha monjy ianao dia ho tanteraka eto izany satria Andriamanitra matoky amin'ny teninao ianao. Ianao nefa nilaza fa raha misy olona telo mivory amin'ny anaranao dia ho ampovoany ianao ary marina amin'ny teninao ianao dia eto ianao. Efa teto ianao tamin'ny fotoana rehetra teo aloha teo fa mbola eto hatrany ianao Jesosy satria izahay dia vonina ny hanompanao eto ary mivory amin'ny anaranao. Ka ninona Jesosy izay zavatra rehetrarehetra ho ataonay eto dia efa eo am-pelantananao izany. Ianao mandrindra izany araka ny tiavanao anazy, araka izay mahafinaritra anao, araka ny sitraponao. Manasanao koa izay fanahy masina, ataovy eto ny asanao, ataovy izay tianao atao, manapa eto hatramin'ny voaloka hatramin'ny faran'izao fotoam-pivavahana izao. Ka ianao hanenika ary ho tsapanay tsiraray avy izay tonga eto. Ka niza izay handingana ny tokom-baravarana izao fiangonana izao dia hatsapa ny kasikao, hatsapa hery vaovao, hatsapa fanatrehanao eto ane izy. Amin'ny anaranao rery ihany Jesosy no anaovanay an'izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Andaontsika ite-tanana ho famezantsika voninahitra ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra ray, ho an'ny fanahy masina. Halleluja. Ie, dia manaraka izany ao anatin'ny fiderana isika dia anamafy indray ny fanolorantsika amin'ny fiainantsika eo anatrehan'i Jesosy. Anamafy indray isika ao anatin'ny fiderana ny fanamafisantsika ny fiarahantsika sy ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Tsetsatratra kely isika entanina hitory filazantsara fa izao sy anao kosa manao ahoana ny fiarahantsika amin'ny Jesosy. Andao ararodintsika ty fotoana androany ity hanamafisantsika ny fiarahantsika amin'ny Jesosy. Sa tsy izany ve? Ny fiankohofana sy fiderana anisan'ny tena ankamamin'Andriamanitra indrindra dia izao sy anao manolo tena feno azy. Ka ao anatin'ny hira dia tena ataovy amin'ny fonao manontolo izany hira izany mba tena hikasika amin'ny fon'Andriamanitra ny tanitsika dia ny hanamafisantsika ny fiainantsika eo am-pelantanana. Andao aritsika anaraka an'i Jesosy. Now
plus mandeha fotoana plus mehatongotra zany raha tonga eto ianao dia olo-tsambatra ianao satria manino manana fotoana ianao androany afaka namafy ny fiarahanao amin'i Jesosy afaka namafy ny fanomponao amin'i Jesosy dia ao anatin'ity ity tiako ianao tena hisaintsaina lalina hoe ninona zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tapao ny hevitra hoe anompo an'i Jesosy hatrany farany ianao hatrany an-danitra ny tarigetra antsika sady zany ve na misy ny ady sarotra na misy ny olona manenjika na misy ny fahantrana na misy ny vola aman-karena na inona oram-baratra na tsy haiko ihany koa inona mety misy mety hoe hitranga amin'izao farandro izao ny zavatra rehetra meratsy dia meratsy ihany fa zao kosa ny fanambontsika anaradian'i Jesosy tsika sady zany ve dia ndao ara ataontsika ty ity amin'ny Fotoam-bavaka dia tena azo atao hoe tononkira fotsiny fa tena saintsainy isaky ny toniny isany andininy dia tena saintsainy hoe tena zany tokoa Jesosy anompo anao hatramin'ny farany za mihitsy Jesosy tsy avelanay isy arombaka anay fa tena hoe anaradianao foana zahay anompo anao zahay satria noharianao zahay mba ho anao amen.
jesosy a raha tena tamin'ny fonao ray manontolo nanamafisanao an'izany contrat sy fanekena zany fa ianao dia an'andriamanitra ray hatramin'ny farana dia zaho hoe raha amin'ny herintsika na amin'ny tenantsika dia mety ho zava-poana ihany zany fa andaontsika angataka an' jesosy mba hatahiry atsika eny mandra-piavina eny amin'ny raha an-lanitra ndaontsika angataka ny herin'i jesosy mba hitarika atsika anohana atsika mba hatonga atsika ho tody hatramin'ny farany araka ny tombokira rehetra izay fatonontsika eo dia ambarao amin'i jesosy hoe tany mafy atombo tehirizo a hifikitra aminao hitoetra ao aminao na sarotra aza jesosy ny lalana dia tehirizo foana tsy misy afaka marombaka izay efa napetraka eo ampelantananao jesosy a
Misotranao Andriamanitra izahay manana ty fotoana androany ity izay natokanay iray isana fo sy saina anomponanao sy anomezana voninahitry ny anaranao lehibe ry Andriamanitra. Mino izahay fa hotahinao manokana ty fotoam-pivavahana ity ka tsy hisy olona na dia anankiray aza tsy atsapa zany herinao lehibe sy magaga miasa eo aminay izany. Misaotra ray eo mame voninahitra anao zahay. Amen. Mankatoerana avokoa tsika rehetra. Miaraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miaraba manokana ihany koa ho anareo RHEFI-pianakaviana tonga eto no zao fety ilay atao hoe fetin'ny ray izao. Dia rabaina toy izany ianareo izay any an-tokantrano manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny tambazotra maro samihafa. Ny tompany ho amintsika rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay nambaran'ny anjely no amafisin'i Jesosy dia ho amintsika rehetra tonga eto. Tovamaina mafy be. Amaky baiboly isika ato amin'ny Salamo fa 7:20. Afatra natao ho an'ny raim-pianakaviana izy ity. Dia ho anareo vehivavy rehetra mivavamba ho araka ity voasoratra ity mihitsy ny fiainany raim-pianakaviana ato amintsika. Salamo fa 7:20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaeniny. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Andininy fahaefatra. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy raim-pianakaviana ka hoe matahotra an'i Jehovah. Andininy fahadimy. Hitahy ianao avy any zonany Jehovah ary ho faly ahita fahasoavan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iananao. Andininy fahaenina. Tsodrano lehibe. Eny tany zafinao ane ianao fiadanana ny ho amin'ny Israely. Anio no ho amarin'Andriamanitra sy ho tanterahany amin'izay lehilahy matahotra an'Andriamanitra zany teny izany. Taovy mirefitrefitra ny tehaka. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluia! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Ndao tsika amin'izao fotoana izao roso hitondra ny fanatitra. Izao ny tenoko aminareo endrika anankiray entina anompona an'Andriamanitra ny fanaovana fanatitra. Ao anaty baiboly dia misy karazan'olona hoy ny baiboly hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalany fananana. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalany fananana. Ka androantsika anompo an'Andriamanitra amin'ny alalany fananantsika. Ankoatran'ilay teny hoe omeo dia mba omena ianareo sy ny hoe entinareo ny ampahafolo-karena rehetra mba sina sakafo ao an-tranoko aravianareo mitsapatoetra ao i Andriamanitra. Fa zao ny teniko aminareo rehefa manao mpahafolo-karena ianareo misokafaka ny varavaran'ny lanitra ka ampidiniko fitahina manana ambiampy ho anareo. Dia anao fampiarana an'izany sika rehetra amin'ity androandroany ity. Ka ianareo izay tondra ny mpahafolo-karena dia mankaty anoloana rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra arak'ilay teny hoe omeo dia mba omena ianareo. Zany tratrahitra zany tsy ataontsika fombafomba na fazarana fa tena ataontsika amin'ny finoana, tena rahana finoana. Ianareo ny tokantrano ihany koa afaka manao fanatitra ianareo, afaka manao mpahafolo-karena ianareo.
raha menana rehefa marina ny teniny ao anaty baiboly dia mirosoa ho amin'izay tengan'izay ianareo alefary mbola hiderany tompo isika miaraka amin'reto namany reto ao anatin'ny fanatra dia mbola hanamafy hatrany sika ny fiarahantsika amin'i Jesosy.
tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra aho, afatra zay fa nomanin'Andriamanitra ho antsika rehetra tonga manaraka ty fotoam-pivavahana ity, sy ireo namantsika manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Tena hiteny amintsika Andriamanitra androany. Zaho manokana zay hitondra ny afatra dia mananantoko fa tena hiteny amintsika Andriamanitra androany. Ary le teny zay ho teneniko eto dia inoko fa tena avy amin'Andriamanitra ary siako no fiainanao. Asio teka mafy be ho an'Andriamanitra. Zao no faminaniana avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra tonga eto. Zao no faminaniana avy amin'Andriamanitra natao ho antsika rehetra tonga eto. Hoy izy, natao andresy ianareo rehetrarehetra na iza manarika zao fotoam-pivavahana izao. Amen. Tsy misy avahana io fa na isika zay fa ela be nanompan'Andriamanitra tato, na ianareo zay atao hoe vaovao samba tonga ato, dia izay le faminaniana nataon'Andriamanitra andresy avokoa sika rehetra. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe zany dia andao hiteka fara zay mirefitevitra, arahana horakoraka be mihitsy. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleloia. Zao le faminaniana samy mihaino tsara. Isaia 2:7-10. Hoy izy, aza matahotra ianao, aza matahotra ianao, fa momba anao aho. Aza mierikerika foana ianao, aza mierikerika foana ianao, fa izao no Andriamanitra ivavahanao sy tomponao. Mampahery anao sady mamojanao aho. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavanana amin'ny famarinako aho. 17 toa le faminaniana. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, atsaka ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjanao. Holy teka mafy dia mafy an'Andriamanitra izy. Zay zany ny faminaniana nomen'Andriamanitra antsika rehetra amin'ny androandroany ity. Noho izany, na inona olana sy ady atrehinao tonga eto, na atrehinareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any an-tokantrano, na inona ihany koa aretina misy amin'izao ry izao. Tsy haiko hoe aiza amin'ny tenanao no marary, any an-kibonao ve marary na misy atra mandehandeha, sa ny amin'ny lamosinao matsapa-tena hoe tena namiolika ary tsy vitanao intsony. Aiza amin'ny tenanao no marary. Zao no faminaniana. Natao vonjena ho afaka amin'ny olana ianao, natao ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Io Andriamanitra zay nampitondra faminaniana io, avy any ambony izy no mitsidio antsika rehetra eto. Amen. Ty fotoam-pivavahana ity efa nataon'Andriamanitra ho anaty lisitra ho fotoam-pivavahana tena tahina be mihitsy. Ankoatran'izany, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia efa nilobava fa miaraka amintsika eto. Io Jesosy io no lalana ahafahan'Andriamanitra miditra tsetro amin'ny fiainantsika. Ary zay mahatonga azy miteny, satria eto Jesosy dia tsisy afaka manaka anazy tsy hiditra antsetra eto. Ka na izy zany izy manana olana tokoa na mandalo ady, tsy rapitsy no natokan'Andriamanitra mijenanao fa androany. Ho tanteraka aminareo zay manao amen mafy be. Na izy aminareo marary tonga eto,
araka le teniko teo hoe aizao safatry marary anao amin'ny tenanao marary tsy rapitso no sasa anao omena fanasitranana fa androany zao afatra entiko zao tena arahana herin'Andriamanitra mamaolana arahana herin'Andriamanitra manasitrana andao militeka mafiantsika rehetra tsaronareo angamba ny tantarany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ary zany tantarany zanak'Israely zany soratana ao anatin'ity baiboly ity mba ilazana amintsika androany hoe tahaka izany mihitsy no anehoako ny voninahiko eo aminareo rehetra manarika zao fotoam-pivavahana izao. Amen. Rehefa niala tany Egypta reo zanak'Israely dia nitanjona ho any amin'ilay tany tondra-dronosy etantely. Kanjo tsy nampoziny izy ireo fa nisy olana lehibe tena lehibe tonga niseho teo amin'ny fiainana. Nisy ranomasina mena nanaka anazy ireo. Hainareo tsara izay tantara izay. Ka rehefa io ny ranomasina mena, iny intsony ny azo atao? Tsy misy azo atao raha maha-olombelona ny olombelona. Fa ankoatran'izany ihany koa, ireo miaramila ny Egyptianina manesika avy atao fara, manana tanjona andeha amabo ny zanak'Israely izay verevitra sy tabidalakale teo alohan'ny ranomasina mena. Zao mihitsy no voatantaran'ny baiboly tamin'izany. Sokafa ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 7:12 dia izao ny voasoratra eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 10. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka netaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'i Mosesy moa tsy nisy fahasavatany Egypta no nentinao fahatetehana-hevitra izahay nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy any Egypta. Tsy zao fa no teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe aok'izay fa avelao ihany izahay anompo ny Egyptianina fa leonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty atehana-hevitra. Hatreo aloha fa rehefa avy eo toy isantsika fa mankina teny. Araka le teny novakina teo dia tena tojo an'ilay tena olana faran'izay goavana ny zanak'Israely. Ranomasina mena no nanakandalana teo anoloana kanefa etsan-daniny ny miaramila ny Egyptianina tamy manetsika azy ireo. Tena mafy be mihitsy fisehoan'ilay olana. Zany no antony natonga azy ireo navita ny monomonina, navita nanome tsiny Mosesy mpanompon'Andriamanitra mpitarika. Ary niteniteny foana mihitsy aza ireo zanak'Israely tamin'ny Mosesy hoy izy ireo. Zao nge lefa teny nambarany taminao ro Mosesy eo. Oringa Mosesy eo. Zao ny teny efa nambarana taminao fony mbola tany Egypta isika. Aleonay andevo ny Egyptianina mandramaty toy izay ho faty any an'hevitra, ho very faty any an'hevitra. Tsy raro kosa zao ataonao zao, tena tsy mety aminay zao ataonao zao ry Mosesy eo. Tena nomentsiny Mosesy. Marimarina kokoa Andriamanitra mihitsy no nomentsiny fa Andriamanitra tsy mahay mitarika, Andriamanitra tsy mahay mitondra. Dia toy isantsika eo amin'ny andininy 17. Arô Mosesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo mitsanona, mitsanona, andeha ho aiza ianareo reny. Rehefa avy eo azavaika aminareo le hoe mijanona. Fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio tsy vita ianareo tsy mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Halleluja. Ka rehefa voasaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely ary nahita miaramila ny Egyptianina manesika avy ato afara dia tsy haiko hoe inona rehefa nanapa-kevitra kasainy zareo raisiny natonga Mosesy ny teny hoe mijanona. Saika andeha hiazakazaka ao anaty ranomasina ve izy rehetra hamono teny.
sa saika sa mikasa hitotika nakany amin'ireo egyptiana ilanjasana fotsy hoe resy izahay, ity izahay baboy, ity izahay ataovy andevo na dia mihoatra no ny teo aloha azy a ny fanadivozana ataonareo anay. Zay nataoko amin'ny sisiny teny hoe mijanona mijanona. Dia avy eo Mosesy nilaza vaovao mafaly hoe ny egyptiana zay hitanareo anio ambarako ampasahino Mosesy tsy hitanareo tsony mandrakizay. Jehova hiady anareo fianareo kosa angina. Halleluja, halleluja. Ry fiangonana rehetra tonga eto, inona zavatra nitranga taorina n'izay teny natao Mosesy izay, tonga dia niditra an-tsehatr'Andriamanitra nitondra famonjena ho an'ireo zanak'Israely. Ka ilay ranomasina mena zay ny eritreretina hoe manan-kandalana avy hatrany dia navadika Andriamanitra ho tany maina azo andehanana tongotra mba hiampitany zanak'Israely mba noizany diany ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Ary ireo egyptiana zay nanisika avy atao fara navelan'Andriamanitra anitsaka n'ilay tany maina. Navelan'Andriamanitra anitsaka ny tany maina io. Efa nohamasin'Andriamanitra ho any zanak'Israely io tany io. Ny zanak'Israely olon'Andriamanitra ihany mahazo mihetsika ny tany io. Fa zay olona hafa mieritreritra anisika ny tany io dia hita loza. Dia navelan'Andriamanitra mihitsy ny egyptiana anitsaka n'ilay tany. Rehefa tonga tao ampovoany tao dia naverin'Andriamanitra tamin'ny lolony ilay ranomasina dia maty ny ranomasina tao avokoa ny miaramila ny egyptiana rehetra niaraka tamin'ireo sovaliny sy ireo fitaovana nampiasainy entina manenjika ny zanak'Israely. Deo tsika teka mafan'Andriamanitra. Ka androany a tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra ho amarina sy ho tanterana eto. Natao andresy ianao, natao andresy ianao, natao sitrana ianao. Zay ny tika le faminaniana Isaia 1:20 sy ny 7:10. Natao andresy ianao, natao sitrana ianao. Amen. Na inona karazana olana tompoko, karazana ady taloha mety resy ihany tokoa ianao, tena resy. Fa androany Andriamanitra ampandresy anao. Na inona karazana aretina nahazo anao taloha, nanao salut double ianao ary tsy vitanao tsony ny tsabony tenanao, afa-po tanteraka ianao, dia hoy aho hoe taloha zany. Fa androany hositranina daholo zay rehetra marary. Ary na dia ianareo any tokantrano ka manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook ka hoe marary, ohatra marary mpandrina ianao, ohatra efa mipetraka manodidina anao farafara atorianao eo daholo fianakaviana rehetra satria efa grabe ny aretinao. Dia zao ny teniko, sitrapon'Andriamanitra ho sitrana ianao zay marary mpandrina. Hiala aminao ny heriny aretina zay nidomina tao fiainanao. Ary ho anareo ihany koa zay sendra mandray an'izao afatra izao kanefa ao anatin'ny olana, dia zao no vaovao mafaly hamonjy anareo zay manana olan'Andriamanitra. Andeo tsika hiteka mafy an'Andriamanitra tompoko. Raha mbola misy mafiny izany dia ataovy ihany. Halleluja, amen. Ny zavatra anankiray takian'Andriamanitra amintsika dia izao, aza miezaka ny ampiasan'ny herinao sy ny fahaizanao ianao manoloana ny olana. Fa aoka hitodika feno amin'Andriamanitra. Ny fahazarana mahazo ny olona mantsy dia izao, raha vao tonga tapoka le olana dia adinony hoe iza eka manompo an'Andriamanitra tsy toa, lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, lay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, adinony. Raha vao tojo aretina tapoka izy dia adinony lay Andriamanitra zay nilaza hoe Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra. Fa avy hatrany ny akamaroan'ny olona
ohatrany hoe mandeha ho azy amin'ny fiainana tonga dia miana tsiro na miana varatra hitady vaolana na hoe andeha anao an'izao aho na anao an'izao aho mba hitadiavana fanasitranana ry havana malalo ny afatra zay omen'Andriamanitra antsika amin'ity androandroany ety dia izao raha ohatra ka misy olana ny fiainanao androany dia aoka hitodika amin'Andriamanitra ianao aoka anatena azy ianao androany fa efa lobavan'Andriamanitra hoe ampandresanao izy tahaka ny namahan'Andriamanitra ny olana tao amin'ny zanak'Israely no amana ny olana misy ao fiainanao androany ary le izy tsy hoe rapitso na amin'ny herinandro no amany ny olana ao fiainanao fa androany dia zay rehetra miandrandra ny famonjenanao afaka amin'ny olana androany angatana mba hiteka mafy dia mafy dia tak'izany ihany koa nareo zay marary tsy rapitso na afakapitso ny fanasitranana voman'Andriamanitra ao anao fa androany ho sitrana ne ianareo zay marary asioteka fara zay mafy ry havanao halleloia halleloia hoy Andriamanitra hoy Mose tamin'ireo zanak'Israely aza matahotra ianareo fa maninona moa ianareo no matahotra ary mijanony ianareo aza makatsa makeroa ka hoe hitady famonjeny hitady vaolana fa androany ny Andriamanitra ivavantsika miaraka amintsika eto ho Mosesy dia izy no amany olana eo amin'ny fiainanareo izy no amoaka anareo ho mpandresy amin'ny fomba mahagaga amen tena fahasoavana be mihitsy ke zany zavatra kasian'Andriamanitra ho atao amin'ny zanak'Israely zany e satria raha nitoetra na nteom-panahiny tamin'ny andro io ny jereny dia mampihemotra an'Andriamanitra za tsy hamonjy an'ireo olona ireo olona mafiatoko ireo aiza ve ka tsy misy tena loka vavany afa-tsy fanakianana fanomezan-tsiny tsy mety amiko zany hoy Andriamanitra ary tena tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy zany fa zao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra na dia zany ary nitoetra nyreto olondreto sy niteo-panany reto olondreto dia hovonjeko ihany izy amin'ity androandroany ity zay le atao hoe fahasoavana ny fahasoavana matsy a dia fanomezany zavatsoa ho an'ny olona tsy mendrika andray an'izany zavatsoa zany zay le atao hoe fahasoavana tsika rehetra eto io zao a voavonjy tamin'ny alalany fahasoavan'Andriamanitra satria tsy mendrika daholo tsika rehetra samy efa nanota isika rehetra samy efa nanodiso tamin'ny Andriamanitra tsika rehetra ny aina atao anatin'ny fiainana tena mampalahelo an'Andriamanitra tsika rehetra ny sasany dia tena niakina tamin'ny sampy ny ankoka tamin'ny sampy ny sasany dia ny ankoka tamin'ireny sarivongany ireny ny sasany nakanepasana ny tady famonjena tamin'ny fanahiny olona maty ny sasany ratsy fitondran-tena be dia be mihitsy ny adalàna nataontsika kanefa naninona moa ianao no voavonjy tahako izao tsy hoe no fahitan'Andriamanitra anao hoe efa miamivoatra ho amin'ny tsara ry lehilahy ry na efa mivoatra ho amin'ny mendrimendrika kokoa ry vehivavy ry ka dia hovonjeko izy tsia fa no fahasoavan'Andriamanitra dia namonjy anao izy tsy hoe tsara noho ny fianakavianao ianao na hoe tsara noho ny mpiaramonina aminao ianao fa no fahasoavan'Andriamanitra dia novonjeny ianao amen tanao am'le ato amin'ny Efesiana toko faharoa andiny fahavalo zao ny voasoratra fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana hoy ny fampianarany baiboly tsy avy aminareo mihitsy no natokan'Andriamanitra namonjy anareo fa fanomezana maimaipoana avy amin'Andriamanitra ka androany zany a na izany izy tonga eto ka manana olana dia amin'ny alalan'io fahasoavana io no amonjen'Andriamanitra anao afaka amin'ny olana
tsy hoe no fahitan'andriamanitra anao hoe efa mba tena miatsara kosa ny teo mpanany raha aniny efa miamendrika kokoa izy raha hoarina am'teo aloha ka dia hoy andriamanitra hoe ho avy aho amonjy azy tsia tsy izay mihitsy fa dia hoe fanomezana mamay-poana ity vaolana androany ity fanomezana mamay-poana ho anao ity fanasitranana homenana ho androany ity amen amen tsaroko ndray mandeha nisy mpivady zay ny eo natamiko io mpivady io a araka ny tantarain'ny olo atao an-trano dia fantady aony izy malininy maliny maly zany fantady ah fa tsy nahita manana olana zany izy matoa mitady ah fa tsy nahita ka rehefa tsy nahita ony izy dia lasa izy nanatona mpanahody anankiray nanatona pistidy anankiray dia hitan'ireo olona atao an-trano gaga le olona atao an-trano hoe reto le mpivady nitady amin'ny pastera fa tsy nahita amin'ny pastera dia zao izy tonga ato amin'ity toerana ity misy mpitaiza olona ao misy mpanandro ao dia tonga ao izy mahitady famonjeny dia vitany tao dia afaka herinandro izy a niverina tady ahy indray inona natonga azy nitady ahy tsy nahita vahaolana tany izy ka rehefa tsy nahita izy dia hitady ahy indray asakama ny everany ahy hoe manana fivoara amomony kokoa no hitsy ankamany na hoe mpanao mazika afaka ny amonjy azy rehefa tsy hitany hoe tsy navavonjy azy le mpanahody le mpanandro tatsy dia teo moa dia nivavaka ho azy tokoa nivavaka ho azy nefa najany azy fa teny nagaga taoriana nivavaka nataoko tonga dia mivany ny olona natao amin'ny fiainana tonga dia mivany ny olona natao amin'ny fiainana amen dia niveriny zareo misaotra hoe misaotra pastera fa mivany ny olana teo amin'ny fiainanay tena tamin'ny fomba magaga tsy takatra saina maneritreritry zareo ny fomba nentin'andriamanitra namana ny olana dia teo zany no tsapako hoe maro no teny io fa fahasoavana no namijenareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo fa famezana avy amin'andriamanitra raha ny fahafantaran'andriamanitra ny tao anatin'ny fony sy ny toetrany dia tsy namonjy ny olo io andriamanitra tsy namonjy azy mivady fa hoe fahasoavana no amijeko andrenitolondreto dia novijen'andriamanitra izy ary an'andriamanitra fa tsy anoy ny fiainana anompan'andriamanitra izy fantatr'andriamanitra izany kanefa dia mbola no afan'andriamanitra tamin'le olana ny anjady tamin'ny any izy izy tsy lasapino malaka kehitriny fa dia ny fiainany adala fiainany malota teo aloha dia mbola ny any ny fiainany mandraka ankehitriny kanefa naninona no vonjen'andriamanitra ho afaka amin'ny olana izy zay le fanomezana mamay-poana zay le fahasoavana ka androany zany izy tonga eto ka manana olana mandalo ady efa nampitoetra faminanin'andriamanitra fa amonjy an'izany olona zany izy amonjy anareo izy amonjy anareo izy na izy zany izy tonga eto ka hoe marary na manao sy manona ny herineretina dia noho ny fahasoavan'andriamanitra dia ositran'andriamanitra zany olona marary zany ositran'andriamanitra anao zay marary zay le fahasoavana fanomezana mamay-poana zavatsoa ho an'ny olona tsy mendrika ho fisaorantsian'andriamanitra azy a andao hitehaka mafy dia mafy isika raha mbola misy mafino zany mitehaka dia atao viana dia ambarako amin'ny anaran'i jesosy ho amarin'andriamanitra sy ho tanteranany le faminanina voalazany Isaia toko faraiky mifapolo andininy fafolo sy fatelam-befolo famoaka antsika ho mpandresan'andriamanitra amin'ny androandroany ity ary tahaka amin'ny anaran'i jesosy tahaka nina amonjen'andriamanitra ny zanak'Israely tsy mendrika novonjeny intsony zareo no le toetra sy le toe-panany tamin'izany andro zany tahaka zany any no amonjen'andriamanitra antsika rehetra tonga eto ho an'ireo izay manana olana dia ositran'andriamanitra tahaka zany akio tsika rehetra asio teka faran'izay mafy tompoko
halleloia. Tsaronareo ihany koa angamany tantarandreo apôstôly na ny tantarandreo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Zao ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy ireo. Hiala eto isika dia hoe nepita. Zay ny teny nataon'i Jesosy. Kanjo moa tsy napozina fa teny am-pandehanana dia tonga tapoka ny tafiotra mahery ary nanonja mafy ny ranomasina ary rehefa nanomana amono afaty azy ireo ilay herin'ny tafiotra sy ilay herin'ny onja ny ranomasina. Dia tamin'izany fotoana izany amin'ny maha-olona ny reto apôstôly sy ireo mpianatra dia nanao ezaka ry zareo namany ny olana fa tamin'ny farany tsy tohatry izy ireo intsony ilay herin'ny rivotra sy ilay herin'ny onja ary efa tsy nanantena no velona ry zareo. Fantatry Jesosy tsara mihitsy anefa io olana nitranga tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ireo. Fantatry Jesosy tsara, hitany fa ninina tory Jesosy tao anaty lakana, tsy nietsika Jesosy tao anaty lakana satria misy zavatra tia Jesosy ho ampianarina reto mpianatra reto tamin'izany fotoana izany. Ndraindrange io zava-misy eo amin'ny fiainantsika io io zavatra mitrango amin'ny fiainantsika io izay atao hoe mahavery fanambola velantsika. Ndraindray misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina antsika ao dia avelany andalo amintsika le izy, avelany mitrango amin'ny fiainantsika. Fa isorana moa Andriamanitra fa amin'ity androandroany ity dia tsy ampianatra intsony Jesosy, tsy ampianatra intsony Andriamanitra fa dia noho ny fahasoavany dia vonjeny ho afaka amin'ny olana ianareo, vonjeny ho afaka amin'ny aretina mahazo ianareo. Ndao militeka mafy an'Andriamanitra ihany sika. Voaseho mantsy le olana, voaseho le tafiotra mahery, le onjan-dranomasina nanonja dia tsy taho an-tsain'izy ireo mihitsy hoe andao resana mpampianatra ity zavatra mitrango ity, andao atao hitan'ny mpampianatra ity zavatra miseho ity, fa ry zareo ihany no niezaka namany olana tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany sy tamin'ny alalan'ny fahaizany, satria Jaona, Jakoba, ry Petera dia efa zatra an'izany tafiotra sy onjan-drano amin'io ranomasina io noho ry zareo efa mpanarato fonikely. Ka tamin'ny farany dia araka ny efa namarako taminareo tsy tafitan'izy ireo intsony ny namonjy ny fiainana. Dia zay ry zareo vao tapa-kevitra hoe andeo foazina Jesosy. Dia nifoazina Jesosy, tena maty izay mpampianatra. Dia nitsangana Jesosy dia hoy ny Baiboly hoe no tenen'i Jesosy mafy ilay rivotra sy ilay ranomasina mba hitsahatra mba hangina, ary efa natao no teneniny tokoa dia nitsahatra ny tafiotra toy ny tsara ny ranomasina. Io voasoratra io Lioka 9 manomboka amin'ny 10:20. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambokely Jesosy sy mpianana ary hoy izy taminy, andeha isika keny ampitany farihy, dia lasa izy. Ary no nandeha ny sambokely dia azony toromaso Jesosy ary nisy tafiotra nidina tamin'ny farihy ka nelo feno rano ny sambo ary saika nahitaloza izy ireo. Ary nanatona izy dia namoa azy ka nanao hoe tompoko, tompoko, maty izahay. Dia nitsakana Jesosy ka no teneny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ry fiangonana namana rehetra manarika izao fotoam-pivavahana izao, tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely nanoloana n'ilay ranomasina mena sy ny fanenjeny Egyptianina azy ireo tamin'izany fotoana izany, tahaka ny namonjeny Jesosy andreto mpianatra andreto apôstôly nanoloana ny tafiotra sy ny onjan-dranomasina faran'izay nanonja mafy indrindra, tahaka izany no tian'Andriamanitra hitondrana antsika rehetra tsy misy avahana amin'ity androandroany ity. Amen. Zay ny dikan'ilay faminaniana ho iaho hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika ianao fa izao no Andriamanitra izay mitatana anao amin'ny tanakavana amin'ny famarinanao. Amen. Amen. Fa ny condition fotsiny dia ity, ny condition dia ity,
ary everiko fa tena condition tokony ho azontsika hatramin'ny farana ianao mino fa mpamonjy Jesosy. Amen. Ianao mino fa hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Zany hoe hain'Andriamanitra ny mamany olana misy eo fiainanao. Zany hoe hain'Andriamanitra ny manasitrana anao izay marary. Ary tena mahay an'izany nge io Andriamanitsika io hoe inona tokoa moa no maha-Andriamanitra an'Andriamanitra raha ohatra ka misy amin'ireny olana mahazoantsika ireny tsy hainy vahana, tsy hainy esorona fiainantsika. Andriamanitra ve zany izy? Na ihany koa misy amin'ireny aretina mahazoantsika ireny no tsy hainy sitranina, tsy hainy manafaka antsika amin'ilay aretina. Andriamanitra ve zany izy? Androany anefa tena Andriamanitra izy. Ny anarany lay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Amen. Nio zany tomboka anao mba ino fa mpamonjy Jesosy. Zay aloha voalohany indrindra. Satria io Andriamanitra io tsy afaka manao na inona eo amin'ny fiainan'ny olona tsy manana an Jesosy. Efa zay no nanomanan'Andriamanitra antsika taranaka amin'izao vaninandro zao. Mila mino an Jesosy isika ary mila manana Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika. Zany natokany Jesosy ny teny hoe izao ny lalana. Izao ny lalana. Aminareo reo tsy misy afaka miona amin'Andriamanitra ray raha tsy amin'ny alalako. Zany hoe raha tsy mino ahy ianareo ho mpamonjy ary raha tsy manana ahy mitoetra ao anatinareo ianareo dia tsy afaka miona amin'Andriamanitra ray ary tsy afaka mahita ny famonjen'Andriamanitra ray. Ary nandray azy tsy afaka manao na inona ny fiainanareo raha tsy efa hitany fa ianareo dia mino ahy ho mpamonjy ary efa hitany ihany koa fiainareo dia mananahy mitoetra ao anatinareo. Zay no dikan'ilay teny. Dika zo afatra etiko aminareo zao hoe mila minana fa mpamonjy Jesosy. Dia mila minanao araka ilay ambarako teo hoe hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Amen. Fa raha vao minanao dia ahita voninahitr'Andriamanitra. Ahita voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Koa izy aminareo toka eto. Izy aminareo toka eto androany ianareo no tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra ino an Jesosy ary iny fa izy tokoa no Andriamanitra mahay zavatra rehetra mamaolana na manasitrana. Hivavako anareo aho. Izy aminareo tapa-kevitra fa tena ho an'io Andriamanitra io. Atsaka ny takizao ny tanany hoe ho anareo vaovao ampitiny tanantsika aloha fa tsy nety ilay fantaniko. Ho anareo vaovao samba toka eto na fandroana na fantelona zao ino vao tena tapa-kevitra hoe hiverina amin'Andriamanitra aho. Atsaka ny takizao ny tananao fa hivavako anao aho. Mitsakana amin'ny toerana misy anareo eny fa hivavako anareo aho. Mitsakana amin'ny toerana misy anareo eny azy. Dia arabaina ianareo izay mitsangana eny toerana fa tonga soa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nandray an Jesosy zany ianareo ary tafiditra ao anatinareo zany Jesosy dia aza matahotra intsony tahaka ny teo aloha fa androany zany dia ho vonjen'Andriamanitra ianareo. Androany zany raha misy aminareo mitsangandreo marary ho sitranina ihany koa. Hivavako anareo ary ao. Tompo, misaotra anao amin'izao fotoana izao fa noho ny fahasoavanao lehibe tena lehibe dia afaka nitaonan'ireo olon'ireo mba hiverina aminao Andriamanitra, hitodika aminao Andriamanitra ary handray an Jesosy Kristy ho tompony mpamonjy. Satria mino izy fa Jesosy ilay zanakao no mpamonjy tokoa. Ary satria mino izy fa hainao ny zavatra rehetra no Jesosy Kristy izay noraisiny. Hainao ny mamany olana fiainana, hainao ihany koa ny manasitrana azy. Ka dia misaotra Tompo, tehirizy ireo olon'ireo mba nompanao hatramin'ny farana, tsy vadika aminao mihitsy. Amen. Maka toerana tompoko. Dia ity ny afatra anankiray ho antsika rehetra. Zava-dehibe ny finoantsika hoe Jesosy no mpamonjy. Zava-dehibe ny finoantsika hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra toy ny famahana olana, toy ny fanasitrana ny aretina. Dia hoy aho hoe aza miova amin'izany intsony ianao. Tsy hoe androany ao anaty fotoam-pivavahana ihany ianao no nentanentana ny fonao
ka tena matanjaka finoanao fa mpamoa Jesosy may zavatra rehetra Andriamanitra fa ho fitsinjovana zavatra hitranga rapitso zavatra hitranga aorinao dia tehirizy ho fiainanao anana finoana fa mpamoa Jesosy anana finoana fa hain'Andriamanitra zavatra rehetra mandritra fahavelomantsika eto ambon'ity tany ity mantsy dia misy zavatra mitranga tsy ampoziny izany ny fiainanao androany zao a hafa fa ny fiainanao rapitso mbola hafa tsy ampozina mihitsy hoe inona ny olana mety hitranga rapitso na inona ny aretina mety iseho rapitso araka ny fanambarako tamin'ilay fitoam-pivavahana taloha zao ory izao dia tsy nisy nanam-ponga ny olombelony fa izy zany aretina atao hoe Covid izany ho tonga eto ambony tany amona faty olombelona amin'ny arivo na manalina na manitsiny tsisy nanam-poany zany ary le aretina Covid tena aretina mahafaty tapoka aretina hita hoe tsy hay toerina mihitsy fa zay sendrazy maty zay sendrazy maty vitsy no mba velona rehefa tratran'ny Covid ary raha velona azy dia efa misy tsy normalina eo amin'ny tenan'ilay olona misy fahampangana eo amin'ny fiainan'ilay olona dia azo antoka zany fa izy zavatra hitranga rapitso zay tsy ampositsika na olana io na aretina fa izao raha orinao amin'i Jesosy ny finoanao ny fanantenanao tsy hiova amin'izany mihitsy ianao na dia ho avy ary a arak'ilay teny ato amin'ny salama ny loza ho afy tapoka na olana io na aretina io tsy hatratranao riavana tsy hatratranao riavana tsy hatratranao riavana ho tanteraka amin'izay manamena mafy be halleloia amen dia akoatran'izay a akoatran'izay dia aoreno amin'ny teny voalazan'ity baiboly ity ny finoanao sy ny fanantenanao rehetra rehefa nilobava Andriamanitra dia azony hatramin'ny farany zany teny nataon'Andriamanitra izany ka na inona zavatra mety mitranga mety miseho dia asa oka tsy voazokozina mihitsy ny finoanao fa oka tatsaka ny finoanao hoe manana an'Andriamanitra velonao manana Jesosy ao raha tojo olana tojo aretina izy no amonjy ahy izy no anafaka amen amen eno tsara nge ty tantara ity tantaran'ny zanak'Israely ihany no tantarako aminareo mbola tany Egypta reo zanak'Israely dia efa nilobava Andriamanitra hoe isoroko hialy atao Egypta ianareo hovonjeko ho afaka amin'izao fanadevozana ataon'ny Egyptianina zao ianareo ary ny tanjoko izao no hitantananareo hitondra anareo ho any amin'ilay tany tondra-droso hitantely tany tena be fitahina ka rehefa Andriamanitra no teny dia marina zay nolazaina tena marina be zay nolazaina ary akoatran'izany raha niala tao Egypta ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra-droso hitantely ho any amin'ilay tany be fitahina dia ilay nambarako teo ny olobava Andriamanitra hoe izao no tantana anareo ary tena nomporofon'Andriamanitra ilay fitantanana satria amin'ny atoandro dia mitarika azy ireo Andriamanitra mitantana azy ireo amin'ny alalany androraona amin'ny alina mitantana azy ireo Andriamanitra mitondra azy ireo amin'ny alalany andriafo mba andehanany andro amanalina dia tena mpandehanana nefa dia nitranga ty zavatra nidolona tamin'ny zanak'Israely hoe nisy ranomasina mena nanakana dia miaramila ny Egyptianina avy ato afara maninjika dia ty ilay tsy tokony ho hita mihitsy ho fiainantsika adiny izy ireo ny teny nataon'Andriamanitra fon'izy ireo tany Egypta hoe zao manafaka anareo eto dia zao no mitondra anareo ho any amin'ilay tany tondra-droso hitantely adiny izy ireo zay tsy mety raha ohatra ka manadino an'ilay teny nataon'Andriamanitra amintsika ihany koa sika dia tahak'izany ihany koa ny tantaran'reto mpianatra ho Jesosy tamin'reto mpianatra hiala eto isika fo eny ampita hiala eto isika fo eny ampita
dia tena mpandehanana tsy namposiny reto mpianatra araka ilay nambarako taminareo tojo tafiotra ry zareo tojo an'ilay onjan-dranomasina tena nahery vaika dia adiny izy ireo ny teny nataon'i Jesosy adininy ary zay natonga azy ireo a tsy nanantena no velona intsony tamin'izany fotoana izany ka natonga azy nylobava hoe maty izahay ka ho antsika taranaka amin'izao vaninandro izao a aza mba isy ny olona tahaka izany ianao fa aoreno amin'ny tenin'Andriamanitra voalaza ao anatin'ity baiboly ity aoreno amin'ireo teny fikasana voalaza ao anatin'ity baiboly ity ny fiainantsika maha-olon'Andriamanitra antsika aza atao manosikozy nanao mihitsy zavatra mitrango amin'ny fiainanao ame ohatra zao nilaza amin'ny baiboly ao amin'ny bokyny Asina Apôstôly ao hoe minoa Jesosy tompo dia maninona ataovy mafy be ataovy mafy be minoa Jesosy tompo dia hovonjena inao sy ny ankonanao Asina Apôstôly toko 1:2-3:30 aorena amin'izany teny zany ny fiainantsika rehetra ka na dia atao hoe hitanao zao ry lay zanakao fa tena mahakivy ny toetrany mahakivy ny teom-panahy mahakivy ny zavatra ataony raha olon'izao tontolo izao ianao dia hoy aho hoe normal ina moa ny azonao atao nga ianao mahay manova fo olona nga ianao mahay manova toetrany olona tsy efankaponao ve zanakao fony izy voananomboka ny ditrana nga niova izy mandrika ankehitriny efa lava ihany ny volombavany fa tsy niova izy satria tsisy azonao atao fa raha ohatra orinao amin'ny teny io kosa ny finoanao hoe mino Jesosy aho mino Jesosy mivady dia hovonjenao sy ny ankonako amin'ny andro anankiray ho tonga any amin'ny zanakao zay lazainao fa maditra ny herin'Andriamanitra hanafaka azy amin'izany famatorana ny demôny azy zany ka zay rehetra manana ankonana ao anatin'ny problema hovonjen'Andriamanitra ane zany ankonany zany hovonjen'Andriamanitra ane zany ankonany zany halleloia amen ohatra mazava zay tena ambarako izay aoreno amin'izay teny nataon'Andriamanitra ny finoanao sy mifanantenanao fa Andriamanitra hiasa hitahy antsika rehetra farany andovaka itsika ny Zakaria 4:1-5 ka hatramin'ny 7 5 aloha zao ny voasoratra dia namaly izy ka nanao tamiko hoe zao ny teny Jehova amin'ny Zerobabely tsy amikery nampatanjana fa mifanako ho Jehova tompony maro zany hoe Andriamanitra zany a nahita Zerobabely tojo problema be tojo problema fara zay tena goavana dia avy hatrany Andriamanitra dia nampahery azy Zerobabely aza mieritreritra ianao fa ny herinao nantanjakao no avovany olana io tsy amikery tsy ampatanjana fa ny fanahiko no ilatsaka aminao dia hiasa ny fanahiko zany dia vany ny olana lehibe mahazo anao dia amen hoy Zerobabely dia 7 dia hoy Andriamanitra tamin'ilay olana goavana be nanoloana Zerobabely iza moa nareo tendrombohitra lehibe zao nambarako aminareo tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo alohan'ny Zerobabely ianao amen zany hoe nisy tendrombohitra nisy tia olana fara zay goavana nanoloana Zerobabely tendrombohitra goavana zay tena tsy hita mihitsy atao ny amin'io tendrombohitra io dia Andriamanitra mihitsy no nylobava iza moa iny ry tendrombohitra no misamy domine amin'ny lelahako amin'ny oloko Zerobabely no anarana androany ambarako amin'ireo ry tendrombohitra ho tonga tany lemaka ianao ho tonga tany lemaka ianao satria le teniko tamin'ny Zerobabely no tanteraka hoe tsy amin'ny herin'i Zerobabely mahatonga anao lasa tany lemaka
tsy mifatanjany Zorobabela no malasanao tany lemaka fa ny fanako no milatsaka eo amin'ny Zorobabela dia ho tonga tany lemaka ianao. Ina moa zany tian'Andriamanitra ambara amintsika? Mety manana olana goavana be tokoa tsika tahaka ny tendrombohitra dia aza mieritreritra hiankina amin'ny herinao sy fahaizanao ianao amana ny olana io. Mety misy aretina goavana be ihany koa mahazo antsika dia aza miankina amin'ny herinao sy fahaizanao ianao amana zany anesorana zany aretin' zany. Foka hitodika amin'Andriamanitra. Amen. Zay le faminaniana nambara ty rebololy hoe ataon'Andriamanitra mpandresy tsika rehetra. Amen. Ataon'Andriamanitra mpandresy tsika rehetra ka ny olonao fiainanao vahany ny aretinao amin'ny tenanao sitraniny iny ka na dia tahaka ny tendrombohitra io azy. Androany zany ny teny Andriamanitra, iza moanao ry olana lehibe amin'ity fiangonana ity, na dia tahaka tendrombohitra be ary ianao, androany ataoko tonga tamin'ny lemaka hofanako fisinao taova maina mafy be dia ho tanteraka aminareo zany. Miteny amin'ny aretina ihany koa izy, iza moa ianao ry aretina, iza ianao no miseho midominina amin'ny oloko, hofanako fisinao androany i Andriamanitra. Amen. Apetrao mifonao azy ny tananao, hivavaka ao anareo ao, matoky fanao sarotra lehibe Andriamanitra androany. Tompo lehibe ianao ary magaga, misaotra ny amin'ny faminaniana no menao anay ka nito aminao zahay mba tsy atahotra mihitsy malona ny olana na malona ny aretina zay mahazo anay ankehitriny. Nito aminao ihany koa zay mba tsy atahotra mihitsy ny any zavatra rehetra mety trangarapitso na olana io na aretina io, fa aorinay ao amin'ny Jesosy ny finoanay sy fanantenanay. Mitoetra hominy fa mahay zavatra rehetra ianao Andriamanitra, mitoetra ao amin'izany izahay. Sotra ray ary mijoro eto aho amin'ny mampanomponao ahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Esoriko ny olana misy amin'izao fiangonana izao, vahako ireo tanan'ny olana izay nanaketsa zao fiangonana izao, vahako androany, hoe esoriko androany satria Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra ary afaka miasa amin'ny alalany vavaka atao amin'ny mpanompony. Ireo izay marary any atokantrano na inona endrika isehon'ny aretina ka marary izy amin'izao fotoana izao, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ireo olona marary any atokantrano ka mandre azo afatra etiko izao, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, omena voninahitra mandrakizay ianao. Misaotra raha eo. Amen. Fisaoratsean'Andriamanitra dia andao hiteka farany izay mafy dia mafy isika rehetra. Mbola ataovy mafy ihany mitehaka ao. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Dia zao ndray mifantaniana apetrako aminareo. Ho anareo izay narary, samy mitsapa ny aretina amin'ny tenanareo ianareo. Tsapao, raha nisy voto ankibonao dia tsapao mihitsy hoe manahoana ilay fivitosana. Mety nisy taminareo sasany matsapa hoe misy ohatra mandehandeha anaty kibony dia tsapao, fa sitrany ianao androany. Ary raha mino anao dia tsy verina aminao tsony zany zavatra mandehandeha anaty kibonao zany. Raha marary anao ka tsy afaka miondrika dia mondre. Tsy haiko ihany koa hoe manahoana ny fisehon'ilay aretina vatantenanao, mendrika no sitrany ianao. Amen. Mba safady tompoko, samy mitsapa ny aretiny dia izy aminareo izay narary tokoa azy no matsapa tena hoe sitrana amin'izao fotoana izao. Atsakany eo ny tanana raha misy marary ka sitrana, atsakany ambony ny tanana. Misy vitsivitsy ihany ireo, firy zany vitsivitsy ihany, roa ve? Mitsakana amin'ny toerana misy anao hoe ahitako hoe izy taminareo zao narary fa sitrana ianareo, mitsakana amin'ny toerana misy anareo.
raha sitrakareo tompoko nareo misy efatra nareo reo manatony aty alohana hoe mba hitantarany fanasitrana omen'andriamanitra anareo tompoko anao hira anankiray sika ao anatin'izany rehetra zany taotaontsika eo am-pitsanganana zany hira zany raha sitrakareo avy amin'i jesosy ny famonjentsika avy amin'i jesosy a ny fandresentsika fitahina dia avy amin'i jesosy tonga dia mandroso avetrany aty alohany ianareo a lay itsoro vavolombelona samy makatoerana tompoko ina no nararanao teo nisy fotoana zany efa ela be tamin'ny taona roa sy roa arivo narary marary be foana ny andohako dia tsy mahatadidy zavatra zany rehefa tadidiko izy dia very dia sy tadidiko mihitsy dia taterina zany ny vavaka dia efa manaraka an'ireny vavaka foana zany dia tsapako zany a efa tsapako hatramin'ny nanarahako amin'ny fivavahana tato a dia mahatsara mihitsy ny amin'ilay teny fampianaran'ny apôstôly Paoly ho an'ny galatiana ao amin'ilay toko 5:10 manao hoe raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo izy tandre fandrao mifandringana dia misy fotoana zany zavatra ataoko a tadidiko daholo ny mémoirako dia rehefa hiteny dia tonga dia misy olona hafa miteny an'ilay izy dia fantatra hoe ilay zavatra teneniko ilay izy dia mandray naoty a matetika mandray naoty dia entiko am-bavaka foana iny dia avy eo a tsy miteny dia mivavaka dia lasa tsy maninona tsony ny lohako satria taloha ny lohako oatra mahatsara hoe mangatsika be zany ny lohako ny masoko eniko hoe mangatsika be ny masoko dia avy eo tsy maninona tsony fa maheno hafanana dia miverina tsikelikely ilay mémoire dia efa tadidiko daholo ilay izy dia zay zany no tena so zany matsapy ianao fa miova be mihitsy fa efa miova mihitsy satria efa tena tsy mifantoka be zany e tsy mivoana mihitsy fa tena mifantoka dia miverina ao ilay
amin'ny anaran'i jesosy tsy miverina etsony io herin'ny ratsy mahatonga azy tsy manana fitadidiana io sotra tompo amen afaka maka toeranao ka ino nararanao teo za zany manana karazana areti-po dia maly rehefa andehandeha hiasa dia matsapa hoe mazevatra ny fo dia ohatrany hoe tsy mahazo aina mihitsy zany alohany andehandeha dia rehefa niditra teo dia nandeha ny fidirana dia miakatrakatra ohatrany hoe miakatrakatra be dia namonjy mipetraka aingana satria rehefa tsapako ilay izy hoe miakatra dia manomboka tsy mahazo aina dia nandeha ny fidirana dia za mipetraka dia rehefa niteny pasteur teo hoe apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka tsika ho anareo izay marary dia napetrako teo ny tanako teo amin'ny foko ny tanako dia tsapako hoe afaka ilay izy tsy henonao maratsony le fonao mahitsony amin'ny anaran'i jesosy ny herin'ny fanaratsy mitondra vesitra ho fo miala tanteraka ary tsy verina itsony sitra n'ity vehivavy ity amen voninahitra ao an' jesosy fa tamin'ny maraina ohatra tsy haiko hoe nefa za tsisy tany soa ohatra mifanina be zany dia ny loha koa marary be foana dia ozy aho hoe zaho a tsisy tany soa zany jesosy dia nandeha taty amin'izay za dia tonga teo mbola ohatra no mavaisitra be lohako dia niteny pasteur hoe metra tanana zay faritra marary fa voninahitra ao an' jesosy fa tonga dia afaka le loha marary dia raina ny tompo leo liteka mabesika rehetra alleloia dia ny voninahitra moa an'ny tompo irery ihany dia andeontsika nohira anankiray meloha ny tena marantsika fotoana terafa aveo ambara amintsika ny filazana tompoko da mbola ataontsika eo mpitsanganana trany zany iry zany azotsika jesosy ka tsy avelantsika itsony sady za ve da hoary
fangatana zany ireo zanakitsika zay anao CEPE androso teloana ivavaka ho azy ireo tsika makatoerana tompoko sady ivavaka amarana fotoana rehefa aveo ny filazana no ambarako amintsika tompoko. Apetrao amin'ny fonareo rakizy ny tanana dia zao ny teniko aza matahotra mihitsy ianareo a aza matahotra sy zatra mitranga any amin'ny lahazadina any fa inareo mivavaka inareo manompo ny tompo zanaky ny fiangonana dia no fahasoavan'Andriamanitra dia hotahiny ianareo entiny ataonareo ary ho afaka fanadinana ianareo tanantsika rehetra kosa kavanana atao amin'ny tohika makaty anoloana. Andriamanitra misotranao aho misotranao zahay afaka manao vavaka manokana ho andreto zanakay taranaky ny fiangonana fa anao fanadinana CEPE izy ireo sady anao fanadinana hifaninana hiditra klasy fahenina ko amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina izy ireo entiny ataony ny fanan'Andriamanitra ny hiasa eo aminy ka tsy atahotra mihitsy izy tsy tebiteby tsy anahy akory fa vitany zavatra rehetra omena voninahitra ho Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahasoa toerana ary ianareo. Zay zany ny fotoanantsika androany dia toy izao zany ny filazana